indray tompoko lasy tompoko vavy niaravako anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao zaiko mpananjana ihany koa ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha isantarantsika izany dia ny lohateny vaovao. Fanadiovana ny sehatra ny fifidianana eto Madagasikara sy ny mbola tsy fanombohan'ny fikoanam-pirenena no tena lahadinika ny fampiresahany antoko avy tamin'ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fionan'izy ireo omaly hoy zava-mianatra Andriamiaribolamena. Tsy vaovao amin'ny sehatra politika ihany koa ny fisian'ny fifampiresahan'ny mpitondra amin'ny mpanao politika hoy ihany ny filoha nasionaly ny avy. Zaza enina tao amin'ny commune Ambohitsimanova Antsirabe faharoa no matin'ny aretina kitrotro roa andro lasa izay hoy ny talen'ny fisorohana ao ministera ny fahasalamana. Mbola misy ihany koa ireo tsaboina ary misy ireo mbola anatin'ny soritra aretina ambonimbony kokoa amin'ny kitrotro io. Tsy mbola nandray ny karama nanomboka ny volana novambra 2024 hatramin'izao ny mpanazatra ny Bariatrana teo aloha Romuald Rakotondraibe na ny coach Roro ka io no antony nialany ary ho lasa mpanazatra ny ekipa ny Almerek ao Soudan raha ny nambarany. Mahaliana ny Soudan ihany koa ny malagasy amin'ny talentananany ary nanaova ny coach Roro fifananana herintaona miaraka amin'ny kliba io. Ampitso amin'ny iray ora tolakandro ny fotoana etsy amin'ny auditorium Avorianosy ho an'ny famaranana ny Our Generation 2024. Amin'ny ora ampitso noho izany no ahafantarana izay solotenan'i Madagasikara amin'ny Our Generation 2024 ho tanterahana ny Ouzbekistan. Anaraka ny meteona ny vinavinany mety toetry ny andro ho amin'ny ira ampitso kosa indray arsika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Madagasikara rehetra natokantrano any amin'izao fotoana izao izay atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara makasika ny toetrandro ho an'ny rampitso dia mbola hita taratra eny ihany aloha zany ny voronandro ny ririnina ho an'ny rampitso angatsitsika ny toetry ny andro araka izany ka tsarintsika ny miomana ny ao anatin'izay ny varatra aza no mandrafitra an'izay toetry ny andro izay ndahoatra ho voatarisika amin'ny antsiprie makasika an'izay mety ao toetry ny andro izay araka izao hitantsika eto amin'ny saritany Madagasikara izao ary raha ho an'ny afovoantany sy ho anareo any Fianaratsoany dia vinavinaina omaliko aloha zany no toetry ny andro mety hivadibadika ihany koa izay ka tsara trantsika ny miomana ny ao anatin'izay vinavinaina izy kosa nefa ny herika ho an'ny ato amin'ny irany antsinanany no sy ato raha ny any Nosbe kosa no anoizantsika an'izay mety ho toetry ny andro izay dia efa ny mialoha zany ny rahona sy masoandro ny any toerana aka manodidina ny 20 hatramin'ny 1 degré celsius ny maripana faraky amin'izay faratsoka kosa ary iverenantsika ireto fatra sisa aminy eto Madagasikara ireto dia hibalika ny masoandro ho an'ny any Mahajanga raha efa nimy kosa nefa ny rahona sy masoandro amin'ny fatra sisa aminy eto Madagasikara. Toy izay ary raha ny tsara fantatra ny mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny tapany maraina toy ny ahoana kosa ary ny mety ho fiovan'izay ho an'ny tapany hariva amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany no mataratsika an'izay dia efa nimy aloha zany ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoantany ny atontolo iara vinavinaina izy kosa nefa ny orana tandrifondrahona ho anareo ao amin'ny ilany antsinanan'i Madagasikara ao raha hibalika ny masoandro ho an'ny Mahajanga sy ny tapany avaratry Madagasikara raha ny maripana fanaky amin'izay no fantarisika manaraka dia ho an'ny afovoantany no ahitantsika ny maripana mandrindra izay mandininy 12 degré celsius ary ny ao Mahajanga ao no ahitantsika ny maripana ambondrindra izay mandininy 13 degré celsius toy izay ary raha ny tsara fantatra makasika ny mety toetry ny andro ho an'ny rampitso ankatrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminay hatramin'ny farany ary anasananao hatrany fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mamiro fotoanantsika ary ho amin'ny rampitso indray felomantsapoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Daholo aloha iverenantsika vetivety indray ny lohateny misongadina. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Un thé de caractère dont les racines datent des années 70. 100% naturel, récolté selon la tradition ancestrale.
isan'andro reo vokatra tafy dia miaraka aminao. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 32. Marina moa fa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Il est bon. Presto Suprême, Missa Vovo, sauce Norma B. Le journal télévisé vous est présenté avec le soutien de l'école des polymathes. Discipline, sécurité, réussite. Bonne édition de Real News. Panneaux solaires, batterie solaire, convertisseur, régulateur, Simage Karazan. Afakaman Fafa Puanoizai, Nam Nietan, Nam Fandrasan, Nam Installation, Kamanasanoitit Kan Magasin ProWatt, un 4 foot. ProWatt, éclairant l'avenir avec l'énergie verte. Ny fanadiovana ny sehatra ny fifidianany eto Madagasikara sy ny mbola tsy fanombohan'ny fikoanam-pirenena no tena lahadinika ny fampiresahany antoko avy tamin'ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fionan'izy ireo omaly hoy zava-mianatra Andriamiarivolamena. Tsy vaovao amin'ny sehatra politika ihany koa ny fisian'ny fifampiresahan'ny mpitondra amin'ny mpanao politika hoy ihany ny filoha nasionaly ny avy. Zaza enina tao amin'ny commune Ambohitsimanova Antsirabe faharoa no matin'ny aretina kitrotro 2 andro lasa izay hoy ny talen'ny fisorohana ao ministera ny fahasalamana. Mbola misy ihany koa ireo tsabony ary misy ireo mbola anatin'ny soritra aretina ambonimbony kokoa amin'ny kitrotro io. Tsy mbola nandray ny karama nanomboka ny volana Novambra 2024 hatramin'izao ny mpanazatra ny Bariatrana teo aloha Romiala Rakotondraibe na ny coach Roro ka io no antony nialany ary ho lasa mpanazatra ny ekipa ny Almerek ao Soudan raha ny nambarany. Mahaliana ny Soudan ihany koa ny Malagasy amin'ny talentananany ary nanaova ny coach Roro fifananana herintaona miaraka amin'ny Kliuba io. Ampitso amin'ny iray ora tolakandro ny fotoana etsy amin'ny auditorium Avorianosy ho an'ny famaranana ny Our Generation 2024. Amin'ny ora ampitso noho izany no ahafantarana izay solotenan'i Madagasikara amin'ny Our Generation 2024 ho tanterahana ny Ouzbekistan. Ampiandoana aloha dia tsara ny mampafantatra fa efa nisokatra nomboka omaly alakamisy tao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara ny votina ahafahana misafidy ny mpanakantina isolotena ny Madagasikara amin'ny Our Generation 2024 ka ho an'ny hatramin'ny androany amin'ny 7 sasany hariva teo dia toy izao ny isa azony izy 10 anada fifaninana ao anatin'izay famaranana izay ho an'ny Jaya 3 sy 7 Davila 4 sy 7 Arivo,
Malala manana isa 700 sy 900 Ismaël 300 sy 700 sy arivo ary Toka 120 sy 700 sy arivo ndiary aloha idirantsika indray any Antipri Ambanivao dinika mahakasika ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena no ny fampiresahan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo mpitarika antoko politika teto amin'ny firenena raha ny fampahafantarana nataon'ny fiadidiana ny fanavaozana androany tao anatin'ny fampidiniana ihany koa ny fahafahana miroso amin'ny fifidianana ny sesisesy moa ny fandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ireo mpitarika antoko politika sy hery samihafa eto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 17 Jolay lasa teo ka hatramin'ny omaly 9 Aogositra raha ny fampahafantarana avy amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Antsiprianzay. Ny 17 Jolay lasa teo no nandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny filoha Toaloha Marc Ravalomanana sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny alarobia 5 Aogositra lasa teo kosa no nandray ny solitenan'ny Bureau Comité miaro ny tolona na ny KMT ny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsotrohatra. Nandray ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianainarivelo ihany koa ny colonel Mikael Randrianirina ny andro ny 5 Aogositra io ihany. Ny omaly 9 Aogositra nandray ny filoha mpanorona ny Avy Norbert Lala Ratsirahonana sy ny filoha nasionaly ny antoko Avy Zavamanitra Andriamiarivolamena ny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsotrohatra. Saika nifantoka tamin'ny dinika mahakasika ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena ny fahafahana miroso amin'ny fifidianana handraisan'ny rehetra anjara mangarahara ary eken'ny rehetra ary ny dinika mikasika ny lalana tokony arahana amin'ny fanatanterahana ny dinika politika sy ny raharam-pirenena no ny fanakalozan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo antoko ireo raha nitatra tamin'ny fiadidiana ny fanavaozana hatrany. Raha ny vaovao iray avy amin'ny fiadiana ny fanavaozana ho an'ny androany moa dia niraisy ny filohan'ny fanavaozana androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy Tendrandriana Soloniaiko sy ny filohan'ny Seny Tery Rakotonarivo ka mahakasika izay raharam-pirenena izay ihany no ny fampiresahany izy ireo tao anatin'izay fandraisana ny filoha anankiroa izay fa ho tohizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao fanontaniana tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny antony tsy hanombohan'ny fikaonan'ireo-pirenena no tena nanontanian'ny antoko Avy tamin'ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fifampidiniana teo amin'ny mpitarika ny antoko sy ny filohan'ny fanavaozana hoy ny Zavamanitra Andriamiarivolamena androany. Tsy vaovao amin'ny sehatra politika ihany koa ny fisian'ny fifampiresahana politika amin'ny mpanao politika hoy ny filohan'ny Avy efa fanao amin'ireo firenena any ivelany mantsy ny fametrahana fifampiresahana eo amin'ny mpanao politika sy ny mpitondra hoy Zavamanitra Andriamiarivolamena izay isan'ny aona tamin'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny omaly mitatra izay Andry Rabesotra. Tsy fitadiavana sisa ny raharaha politika amin'ny alalan'ny fitantanana politika sy ny fiarovana toerana. Mazana mantsy ohatran'izay no zava-misy eto Madagasikara ary andraisan'ireo tanora ireo ankehitriny amin'izany hoe ady seza sy amin'izany hoe fitadiavana seza zany amin'ny alalan'ny fanaovana politika. Tsy fitadiavana asa akory io na hoe ahafahana atao hoe miady amin'ny tsy fisian'ny asa eto Madagasikara dia lasa hanao politika satria hitady seza sy hitady asa. Zany zavatra zany dia manimba tanteraka ny firenena. Ny fametrahana ny tantandalana, ny fiarovana ny zon'olombelona, ny fanomezana lanja sy fanomezana vahana manokana ny sehatry ny fiarina sy ny asa ho an'ny malagasy ihany koa no vinona ny Avy ka mifanojo amin'ny fomba fijerin'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko Avy. Ka mitovy ny fomba fijery ny antoko asa vita fampitsarana sy ny fitondrana fanavaozana. Izay no mahatonga anay antoko asa vita fampitsarana tsy ny salasala ny mametraka ny fifampiresahana sy ny fifanakaloza-kevitra amin'ny fitondrana fanavaozana izay tarihan'ny PRRM moa izany amin'izao fotoana izao. Tsy vaovao amin'ny sehatra politika ihany koa ny fisian'ny fifampiresahan'ny mpitondra amin'ny mpanao politika hoy ny filohan'ny Avy. Na amin'ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra aza misy izany amin'ny firenena mandroso hoy Zavamanitra Andriamiarivolamena. Izany fifampiresahana eo amin'ny samy mpanao politika izany dia fanaony izany na ny ivelany. Ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpanao politika dia fanao izany ary tsy eto Madagasikara irery ihany. Ka io mantsy mora nge ny milaza hoe mamadika palitao, mora ny manaratsy eny amin'ny Facebook sy ny atao hoe mitsikera sy ny maro samihafa ao anatin'ilay satria ao anatin'izay hoe fatahorana le atoko politika koa dia tsy maintsy misy zavatra izay. Fitantanana firenena ihany koa no atao hoy ny filohan'ny antoko Avy. Ny atoko asa vita fampitsarana
dia mifampiresaka amin'ny antoko politika rehetra misy eto Madagasikara. Tsy olana aminay ny mifampiresaka amin'ny rehetra satria fitantanana ndraram-pirenena ity zavatra ity ka tsy hoe anilikiliana nana hoe atao hoe alako bika tsy tiako tareo anatin'izay zavatra zay. Tao anatin'ny antaniny filohan'ny fanavaozana ny momba ny fikanondrom-pirenena hoy ny filohan'ny antoko avy. Anisan'ny zavatra hoe nasongadin'ny avy tamin'izany fifampiresahana zany dia ny hoe fa maninona moa ny fikanondrom-pirenena izay fadradradradraina tamin'izay no mbola tsy manomboka amin'izao fotoana izao. Inona no antony, inona loatra no sakana ao anatin'izany nefa n'izany fifampiresahana zany na dinika politika zany na ny fifampiresahana amin'ny ankolafy maro isan-karazany dia izay no zava-dehibe. Mbola ny fampiresahany avita amin'ny filohan'ny fanavaozana ihany koa ny sehatry ny fifidianana eto Madagasikara. Anisan'ny ihany koa ny narosonay dia ny fandiovana tanteraka ny sehatra ny fikarakarana ny fifidianana. Ao anatin'izany ny liste électorale, ao anatin'izany ny code électoral, ary ao anatin'izany ihany koa ny ataontsika hoe ny mpikarakara ione misy ny zavatra karakarainy senia amin'izao fotoana izao fa tsy dia tena misy hevitra mazava tsara loatra mivoaka fekevitra tena hoe ahoana marina tena fomba natsarana an'izy ity fa ohatran'ny famorovoriana etsero ihany ohatran'ny lasa sanatrian'izany mandany andro anatin'le izy fa tsy hita dia tena mandroso tena misy zavatra mivaingana azo tsapahitana ao anatin'le izy ka izany zavatra zany no anisan'ny zavatra nasongadinay hoe tokony miroso amin'izay tsika de manière effective amin'izany hoe fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana zany eto Madagasikara. Ny samy malagasy ihany koa no tena tokony ao anatin'ny dinika ho tanterana eto amin'ny firenena hoy ny antoko avy. Dinika malagasy samy malagasy mantsy no tokony atao fa tsy hidiran'ny vahiny ho ihany ny filohan'ny nasionaly antoko avy. Rafitra ihany koa no resahana eto amin'ny firenena fa tsy olona na antoko politika hoy ny filohan'ny nasionaly antoko avy. Fa manana anjara toerana amin'ny fanovana rafitra ny antoko politika ka tokony sokatra amin'ny antoko politika rehetra ny filohan'ny fanavaozana amin'ny dinika nasionaly ataony amin'izao hoy ny ACS. Mandeha ho azy raha teo ny fanovana rafitra rehefa tafapetraka ny fanovana sy dinika eo amin'ny samy mpanao politika raha ny nambarany. Tokony ho afaka handray anjara amin'ny dinika politika na dialogue politika moa ny antoko politika rehetra misy eto amin'ny firenena hoy Dr Jules Andriamaolson Androany Andrarabesotratrany. Tokony ahafahany rehetra mandray anjara ny dinika politika na ny dialogue politika izay efa natomboka ny filohan'ny fanavaozana amin'ireo mpanao politika hoy ny mpandrindra ny ACS Dr Jules Andriamaolson Androany. Zava-dehibe tokoa ny reny fandraisany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ireo lehibe n'antoko politika vitsivitsy zany hatreto aloha. Fa na izany aza efa nanambara izy fa hitatra any amin'ny antoko politika fa le izy hitatra makany amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa satria zavatra eny fiarahamonim-pirenena moa efa manana ny azy izy fa raha resaka dinika politika kosa dia verina efa zava-dehibe ary tokony atao tokoa le izy manana ny anjara toerana amin'ny fanovana rafitra sy toe-tsaina ny antoko politika ny mpanao politika rehetra ka zay mietrehitra fa ary matoky zahay fa isokatra amin'ny mpanao politika rehetra mihitsy vondrana mpanao politika rehetra io dinika politika zay efa natoky ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana. Afaka mandray anjara amin'ny dinika politika ireo ny momba ny mpitondra teo aloha tsy manao eloka hoy Dr Jules Andriamaolson. Aminay zany misy TGV nge eto zay tsy nanao eloka tamin'ny firenena fa reo dia malagasy reo dia rariny sy hitsiny aminay zany ny andraisany anjara amin'izany dinika politika fa kosa hoanay zany reo teo amin'ny fitondrana teo aloha zay nanao ny tsy mety kosa tamin'ity firenena ity ireny kosa aminay izao mbola misy ny enquête ho ataon'ny fitsarana amin'izy ireny rehefa tapahany fitsarana fa meloko izy dia sazina tsy mandray anjara amin'izany dinika politika zany. Afaka mipetraka moa ny fampiavana-pirenena rehefa mandeha ny dinika politika hoy Dr Jules Andriamaolson. Jerinay aloha efa hatramin'izay ny réconciliation nationale nge iny zavatra rehefa mipetraka tsara le rafitra sy ny izay dinika politika zay everinay fa mandeha ho azy moa sarotra be fa efa miatomboka
izay réconciliation nationale zay ny fahitana izy fampiavanam-pirenena zay a efa raha vao mandeha tsara ny dinika politika dia efa azo eritreretina sahady a ny fandravonana an'izay le hoe fihavanam-pirenena. Dinika politika mba ahatongavana amin'ny drafitra ny antoko politika sy ny mpanao politika ny tanjona hoy ny avy amin'ny ACS. Le fizarana seza iny moa mandeha foana le resaky fa tsy tokony hoany andefasana an'le heritreritra zany fa tokony hoe dinika politika ina moa zavatra atao anatin'ny dinika politika alohany atongavana any amin'ny fikanondom-pirenena dia efa tokony manana ny drafitra ny kosa ny ety ampanao politika ohatra zany manaona mikasika ny lalam-panorenana tokony hodinina daholo zany manahoana ny lalam-pifidianana manahoana ny lalàna mikasika ny antoko politika ka ho anay zany reo zany zavatra tsy maintsy lehibe zay hodinina fa ny seza zany tonga ho azy zany rehefa mambahoaka ianao. Efa nilaza moa ny filohan'ny fanavaozana fa fanomboana ihany dinika politika atao amin'izao izay toy amin'ireo antoko politika hafa ihany koa. Toky Ismaël, Malala, Jaya, Davila izy amin'izy ireo no voaka-pandresy ka isolo tena ny Madagasikara amin'ny famaranan'ny Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo any Ouzbekistan. Mitombo hatrany ny lentan'ireo mpanakanto. Samy manana ny mampiavaka azy izy Dimy Anada. Tsy mifampitsitsy fa fifaninana no atao. Fa iray ihany no mpandresy koa izary. Final stage Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo sabotsy 9 aogositra amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny Avoria auditorium Anosy. Hanosona ireo mpifaninana ihany koa i Jacques Irandry. Chantal, Dina, Tanjona Randrianarivelo, Michela, Brenda, Riantso, Our Generation 5 amby roapolo sy roa arivo. Iavaka ty famaranana ty koa tongava maro isokatra amin'ny 7 ora maraina amin'ny vavahady. Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo miaraka amin'ny Real TV Madagascar. Mieux que le meilleur. Iverana antsika ihany mahakasika ny Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo ihany avy eo fa hotoizantsika aloha ny fampahalalam-baovao. Tsy tokony ny vola 20 amin'ny 100 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena no anambatambazana ny Madagasikara hoy zava-mianatra Andria Miaro Volamena. Rehefa atao dia atao ny fanafarana solika mivantana avy any ivelany hoy ity mpahay toe-karena ity. Fandraisana andraikitry ny fanjakana no ilaina ary azo atao toa ireo any amin'ny firenena any ivelany ny fifehezana ny vidin'ny solika idiran'ny fitondram-panjakana sehatrio rehefa hita fa animba ny toe-kareny Madagasikara ho ihany ity filohany avy ity Andra Rabesotratrany. Isan'ny paikady apetraka amin'ny firenena amin'ny ady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fifehezana solika hoe zava-manitra Andria Miaro Volamena. Ary azo atao ny zany rehefa hita fa tena hoe danger ho an'le firenena le zavatra dia azo atao ny mibloquer an'io fa eritreretra tsara nge any andafy any rehefa hita fa misy crise izy misy crise zao tany États-Unis sy tany Europa sy tany Asie vokatry io guerre io dia miditra antsehatra mihitsy fitondram-panjakana mi-injecté vola anatin'le zavatra dia zany zay ataontsika hoe intervention de l'État ka ao anatina vanim-potoana izay hoe hita fa animba n'ilay malagasy sy animba ny économie malagasy dia normal raha ohatra ka mandray fepetra le fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ny vidin'ny solika amin'izay fotoana zay. Tsy ny fanimbana ny firenena mantso no atao fa fiahina ny malagasy raha ny nambarany. Io zany dia hoe zay foana hoe aleo asoto io zavatra fa tokony miditra amin'ny vérité de prix efa manaraka an'izay ihany moa tsika amin'izao fotoana zao efa miditra tsy kelikely amin'izany fa ny hoe tonga dia ampisaoty an'io tonga dia ny androan'ny rapitso
animba firenena. Azony Madagasikara atao ihany koa ny tonga dia manafatra solika amin'ny vantana any ivelany. Ary fa tenena zavatra tadiavina FMI anatin'ilay izy ina le contrepartie 180 millions de dollars tsy inona zany raha oharina amin'ny fampandroana firenena anankiray tsy tokony izany mihitsy no anambatambatsana amin'ny Madagasikara ao anatin'ilay izy fa rehefa atao dia atao ary rehefa tokony anafatra solika mivantanytsika any ivelany dia tokony atao zany satria tena azo lazaina hoe tena hoan'le firenena mihitsy ary ilain'le firenena izy dia afaka mandray an'izany fipetra izany Madagasikara manoloana ny zava-misy eto amintsika. Mety noho izany fanapa-kevitry ny fitondrana amin'ny fitazomana ny vidin'ny solika amin'izao io fa tsy manaraka ny ajustement de prix isam-bolana ho ihany zava-manitra Andrea Miaro Volamena. Tena mety io satria raha iny tonga dia ampiakarina ataontsika hoe ataontsika hoe androany rapiso io zavatra io animba ny voaka malagasy fi zany ianao zay zava-misy eto ka zay ve zany tedaviny FMI hamotika ny économie malagasy ka tsy ekena zany zavatra zany ary en plus zay araka ny teneniko teo hoe contrepartie an'izy dia hoe tsy mena ny 180 millions de dollars avela ho any zany rehefa zany ny olana fa aleo manafatra pétrole any ivelany raha tonga dia manafatra mivantana raha izany tokony atao. Efa nanambara moa ny ministra ny fitantanam-bola omaly fa mbola ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny banky iraisam-pirenena amin'izao ny fanjakana malagasy. Zava-dehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny finiavana iady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsiam-bola azo avy amin'ny fampiroroana ho ny ambasador ny vondrona Eropeanina miasa sy monina eto Madagasikara. Mety hampisy fiatraikany any amin'ireo mpamatsy vola mantsy ny fisindreo tama-jotra amin'ny famitsim-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny fitaovam-piadiana. Vonina ny fanometanana sy anohana ny Madagasikara ao anatin'ny tetikasa ny vondrona Eropeanina raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity andro rabesotra. Manana finiavana nampy a Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny ny vondrona Eropeanina hoy ny ambassadeur ny vondrona Eropeanina. Et donc notre volonté en tant qu'Union européenne, c'est de nous intégrer dans votre politique. C'est votre pays, donc nous nous intégrons dans votre politique, dans la politique générale de l'État et dans les déclarations au plus haut niveau de l'État qui sont de soutenir ces initiatives. J'insiste là-dessus parce que trop souvent il y a la perception que les partenaires internationaux, les bailleurs, font un peu ce qu'ils considèrent eux utile. Mais ce n'est pas le cas. Ici on s'inscrit véritablement dans une volonté étatique, dite et redite très souvent, qui est de s'attaquer à ces matières. Donc nous sommes fortement mobilisés sur le sujet. Mety hampisy fiatraikany any amin'ny mpamatsy vola mantsy sy ny fisian'ireo tambazotra amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny fitaovam-piadiana hoy Roland Kobia. Alors certes, les moyens budgétaires de Madagascar ont augmenté ces dernières années, mais ils demeurent relativement limités au vu des besoins qui sont considérables. On a une masse de besoins et on a une masse d'offres, de compétences et d'interventions financières qui ne se rejoignent pas toujours parce que les besoins sont plus grands que les moyens. Mais la lutte contre le blanchiment des capitaux et ce renforcement, le financement illicite, prend donc toute sa place dans cette stratégie d'essayer d'aller vers plus de réformes économiques, réformes budgétaires, réformes monétaires conduites par le gouvernement. Donc en protégeant les ressources publiques, nous renforcerons aussi, et ça je tiens à le dire en tant que partenaire international, vous renforcerez aussi la confiance des partenaires internationaux. Lasa misy ayamantsy ireo mpamatsy vola any ivelany malona ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao amin'ny lafiny ara-geopolitika. Mety mbola ampisalasala amin'ny mpamatsy vola ihany koa zany hoe amin'ny sehatry ny toy ny ahoana no ampiasana ny vola amin'ny firenena iray hoy ny ambassadeur ny vondrona Eropeanina ity. Le terrible choix auquel vont être confrontés les bailleurs, c'est de se dire, mais où est-ce qu'on va mettre l'argent? Dans quel pays va-t-on envoyer notre argent pour aider les pays? Et quand on a identifié le pays, dans quel secteur allons-nous mettre notre argent? Et là, il y a un terrible choix, il y a un terrible moment de jugement qui est à faire, c'est de se dire, il y a certains pays où on ne va plus le faire, ou moins, où il y a des secteurs où on ne va plus le faire, au moins parce que nous avons perdu la confiance. Et je pense que ce dont nous discutons aujourd'hui est un élément déterminant de nouveau sur ce facteur de confiance
qui est nécessaire dans les relations internationales. Zava-dehibe ho an'ito karena malagasy ny finiavana iady amin'ny famotsim-bola sy ny fampihororona ary ny famatsim-bola amin'ny fitaovam-piadina ka antony nanoana ny vondrany européana nitetika asa hoy ny ambassadeur ny vondrany européana miasa somony eto Madagascar. Dire que nous nous inscrivons dans la politique générale de l'État. Ces projets ont été faits à la demande du gouvernement. Vous savez l'importance qui a été mise par la transition depuis octobre, depuis les premiers jours, sur la lutte contre la corruption, sur l'intégrité économique et sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Et nous sommes très heureux de répondre à ces demandes au travers de la mise en œuvre de notre expertise, au travers de fonds, au travers d'appui technique sur ces projets qui sont de nouveau, je pense, essentiels pour le développement du pays. Tanteraina ny 7 sy ny 3 ny volana oktobra ho avy izao moa ny andro ho an'ny fisorohana ny famotsim-bola na ny journée de prévention du blanchiment de capitaux. Famikasika ny vaovao iny atrany miasarotra ny tetika ampiasain'ny tambajotran-jiolahy amin'ny famotsim-bola amin'izao hoy ny tale jeneraly ny Samifina Ajalalao Razana Manana. Endrika isehoany ny fampirorona sy ny fanapariana fitaovam-piadina. Tokony manaraka ny fivoatra ny teknôlôjia araka izany ny fisorohana ny ady amin'ny famotsim-bola ka antony nametrahana ny fankalazana ny andro maneran-tany iadinan'ny famotsim-bola izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny teto Madagasikara. Andro Rabesotra trano mitatra izay. Mivoatra manaraka ny teknôlôjia ny famotsim-bola amin'ny alalan'ny fanapariana ny fitaovam-piadina mahery vaika sy ny fampihororona hoy ny tale jeneraly Samifina. Miasarotra araka izany ny tetika ampiasain'ny tambazotran-jiolahy. Mivoatra ny ady amin'ny famotsim-bola, ny famatsiana, ny fampihororona ary ny famatsiana, ny fanapariana ny fitaovam-piadina mahery vaika. Miova ny loza ny tatao na ny menace, mandroso ny teknôlôjia ary vao maika miasarotra ny tetika ampiasain'ireo tambanjotran-jiolahy. Nomena toerana manokana amin'ny ady amin'ny fisorohana ny famotsim-bola araka izany ny siansa hoy ihany ny tale jeneraly Samifina. Everina araka izany fa ny vokatra azo avy amin'ny fikarohana avoakan'ireo mpandray anjara dia anamafy ny ahatakarantsika ireo tranga sy fironana eo amin'ny eloka ara-bola, anatsarana ny fanadiadiana stratégique tanterahany Samifina, anatsarana ihany koa ny rafitra nasionaly mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola ary anampy amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ireo fananana azo amin'ny eloka sy ny tsirariny. Misy ny antso atao amin'ny manampahaizana voakasika izany hoy ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Antso ho an'ny fikarohana appel à communication izy isika teo izay atao amin'ireo mpikaroka na ny amin'ny université na mpampianatra na mpianatra entintsika zany miady amin'ny famatsim-bola sy ihany koa amin'ireo heloka rehetra hatrany amin'ny le thème teo hoe hatrany amin'ny famerenana ny fananana azo tsy amin'ny ara-dalàna. Tanteraina ny 7 sy ny 3 ny volana oktobra ho avy izao moa ny fankalazana ny andro fisorohana amin'ny resaka famotsim-bola. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny andiany fahatelo ho an'ny fisorohana ny famotsim-bola io ka nomena lanja ho an'ity fankalazana ity ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny fanakiazana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Fa zazakely miisa 4 eo anelanelany 7 volana sy 7 taona no namony ainy vokatry ny aretina kitrotro tany amin'ny komina Ambohitsimanova Antsirabe faharoa raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nitovy avokoa ny soritra aretina tamin'ireo zaza ireo hoy ny mpitsabo tany an-toerana. Nanano sarotra ny fitsaboana azy ireo no ny alaviran'ny toerana kanefa efa tena tao anaty tranga misy fahasarotana ireo marary raha nitatitra hatrany. Leonardo Andriamparana sy Ezekia Ermalala. Ny sisiny fahafatesana tao amin'ny komina Ambohitsimanova Antsirabe faharoa raha nitatitra azo avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Tato anatin'ny fotoana fohy 2 andro nahafatesana ankizy miisa 4 latsaka amin'ny 7 taona ny zokony indrindra ary 7 volana no zandriny indrindra. Notiteziny aretina kitrotro mantsy ny ankizy kely tao amin'ity toerana ity ka nahatonga fahafatesana. Rehefa tonga tany dia ny arahana hita fa aretina izay misy hafanana miakatra be ho an'ilay zaza, misy mibotsibotsina menakely, misy mitsororoka ranondelo izay efa nahihahina zany tamin'izany fotoana zany fa aretina kitrotro no mety mahazo an'ireo zaza ireo. Ary rehefa natao fitiliana moa dia hita fa vao marina fa misy tokoa le aretina kitrotro
amin'ny fahavoazana. Ninga tamin'ny toerana iray io aretina io ary niparitaka tamin'ny ankizy kely manodidina ho ihany nambarany. Fokotany iray misy an'zareo fa tsy hoe ao anatin'ny trano anankiray na salam'izany. Zay no isan'ny isotomana ny saitsika hoe tsy arety mifindra le izy tsy zavatra tena hoe mahafaty ary taorin'ny fitiliana atao dia fahitatsika fakotrotra la izy. Lavitra nambotsy manova itoerana io ka nampanano sarotra ny fitsaboana. Any amin'ny toerana matetika tsika ty ambanivohitra zay iarahantsika mahita dia efa reraka zay vao entina makany amin'ny hôpitaly le zaza ary nisy ariny ka zay maty teny an-dalana teny ampitondrana azy makany amin'ny hôpitaly satria matetika ho atsika mbola zay moa ny fomba atsika ny ambanivohitra hoe raha mbola azo trabotsaboana amina zavatra madinidinika sy fanatonana amin'ireo mpikarakara reny zaza sy ny sisa dia mamonjy any. Maro ny vokadra-tsy ateraka io aretina io hoy ny mpitsabo tsy miankina. Voalohany indrindra signe de gravité zany a dia lasa manomboka sahirana ilay olona anankiray voany a rehefa miaina. Ny ankizy moa zany ny tena betsaka eto lasa aingana be ny fomba fiainana, lasa sepotra ilay olona dia manarak'izay lasa matory lava foana ilay olona dia lasa ataontsika hoe mety hifanitona ilay olona anankiray dia manarak'izay manao confusion, manafangaro zavatra dia manarak'izay lasa tsy mahavita mihinan-kanina ilay ankizy a dia manarak'izay lasa tsy mety misotro rano. Efa signe de gravité daholo lany a. Tsy any amin'ny faritra ihany nefa fa naty Antananarivo aza betsaka koa no voan'ny kitrotro hoy ny mpitsabo tsy miankina. Ya efa nisy zany olo-dehibe na ny ankizy nisy. Nenay moa reny statistika tamin'ny volana teo zay vao nandefa RMA moa zany rapport des activités d'activité mensuelle zay nalefanay tamin'ny ministère amin'ny fahasalamana aterina iny ny voalohany ka hatramin'ny fadimy volana hitsahana vao nandefa izay zao afaka omaly dia nisy ihany le izy. Tena nisy raha teto Antananarivo teto amin'ny toeram-pitsaboana zay tantanako aloha ny resahako. Nambara ministera amin'ny fahasalamana moa fa mbola misy ireo zazaboana amin'ny zona Amboditsimanova Novantsirabe faharoa ary misy ireo mbola anatin'ny sotra aretina ambonimbony kokoa amin'ny kitrotro io. Autorizantsika amin'ny vaovao avy Toamasina kosa indray ny fampalalam-baovao. Olona roa no nahiditra amponja vonjimaika no ny fikasana hanondrana sokatra antsokosoko tao Toamasina raha nitatra avy amin'ny zandarmaria avy any Antoerana. Sokatra miisa 12 no trahatehaka atao amin'ny faritry ny Seranatsiambo ny aliny 3 aogositra lasa teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny vondrony tombony zandary Atsinanana hatrany. Vokatry ny fisafona sambo iray manao ny zotra mampitohy any Fort Dauphin sy Toamasina no nahitana ireo sokatra ireo rehefa misy zavatra nampiahiany zandary mpanao fisafona raha nitatra hatrany. Natolotra ny fitaleava-patry ny tontolo iainana tao Antsinanana moa ireo sokatra ireo tao aorian'ny fanolorana ny raharaha teny amin'ny fitsarana raha nitatra avy any Toamasina hatrany. Lanto malala sondrany irina Real TV Toamasina. Nahasarina sokatra miisa 12 ny zandarmaria am-pirenena tao amin'ny Seranatsiambo ny Toamasina ny aliny alatsinainy 3 aogositra lasa teo. Nandritra ny fisafona sambo iray manao zotra mampitohy any Fort Dauphin sy Toamasina no nahatratrarana ireo sokatra ireo raha ny fanazavana. Ka ny aliny 3 aogositra 2024 teo dia rehefa nanao ny fisafona toy ny mahazatra ny zandarmaria tamina sambo anankiray zotra nasionaly izay avy any Fort Dauphin dia natsikaritra zavatra mampiahiahy ka rehefa natao ny fisafona manontolo ny sambo dia nahitana sokatra izay mitotaly 12. Olona roa no tompon'andraikitra sy voaroroy tao anatin'ny raharaha ity ary efa natolotra ny fampanohavana raha nitatra. Efa voasambotra izy mirahalahy izay tompon'andraikitra amin'izany fanondranana ireo sokatra izany ary efa natolotra ny fampanohavana ary nahiditra vonjimaika taorianan'izay. Ny fitaleava-patry ny tontolo iainana na ny dirada Atsinanana moa no isana ny fitehirizana ireo sokatra ireo taoriana ny fanadidinana tao raha nitatra avy any Toamasina hatrany. Dia ireo sokatra 12 ireo moa zany dia efa natolotra ny direction régionale de l'environnement et du développement durable eto Atsinanana izay tompon'andraikitra mahay bebe kokoa ny tahirizana ireo biby ireo. Tafiditra ao anatin'ny biby arovana ny sokatra ary voarara ny lalàna ny fanondranana azy ny komanda ny kompania ny zandarmaria ao amin'ny Seranatsiambo ny Toamasina. Tona dia mbola manamafy sy manantitrantitra izay fa anisan'ireo zavaboary arovana ireo sokatra ireo satria atahorana olany tamingana ary voarara ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa ny loi CITES na ny convention
sur la commerce international des espèces sauvages. Izany ny fanondranana sy ny fivarotana ireo karazany zavaboary ireo. Ho alefa any amin'ny valan-javaboary na ny parka zoolojika ivoloana moa ireo sokatra 12 ireo raha nitatra avy amin'ny fitaleava-patry ny tontolo iainana ao amin'ny faritra Atsinanana hatrany. Mbola izay vaovao avy any Toamasina izay hatrany. Afaka fotoana fohy dia ho tafarina ny tsena bazary kely ao Toamasina izay mainy alahady lasa teo raha ny fandehan'ny asa ao an-toerana ho ny minisitry ny Angovo Androany. Efa mitsangana mantsy ny ankamaroan'ny rindrina amin'ireo tsena mahireo. Ankoatra ny fitaovana fanarenana ny foto-drafitrasa, nomen'ny fitondram-panjakana vola 10 tapitrisa ariary anerana ireo entana may ihany koa ireo mpivarotra raha ny fanolorana nataony ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny minisitry ny Angovo izay nidina tany an-toerana tamin'ity androany ity. Lanto malala saondrany irina, Real TV Toamasina hatrany. Manampitrotraka ny fahavoazana ao Toamasina ny famaizan'ny bazary kely taoriana ny fandravana noho ny rivo-dozagezany ho ny lehiben'ny tsena ao bazary kely. Anisan'ny tena naparary ny tamatavy ny misiny izany gezany izany kanefa mbola misy an'izao haitrano tena loza be zao ary araka ny fitenenana hoe tena fatiatika be hoan'ny mpivarotra izao mahazo anay izao. Mamatsy ny pon'ny Toamasina nefa ny tsenan'ny bazary kely may ho ny filohan'ny fikambanana malagasy mijoro. May ny bazary kely zany nefa avokavoka na atiny kampo-tanànan'ny Toamasina mihitsy ilay izy. Raha bazary kely zany may ny fitaovana simba, le ranam-bidy simba, le trano simba. Efa mitsangana moa ny rindrin'ireo tsena ao bazary kely Toamasina ireo raha ny hita androany tany an-toerana. Raha ny hitanay zao tamin'ny nandeha taty teo dia efa hita fa tena nandroso dia nandroso ny asa. Efa na ny fanamboarana parapena, ny fananganana ny rindrina, fanamboarana ny fototra tena aingana satria vao tamin'ity herinandro ity fahamaizana io fa noho ny fanomezan-tanany rehetrarehetra indrindra fa ny fitondram-panjakana dia afaka nampandrosoana aingana izao asa zao ka mino fa afaka miverina manatanteraka ny asa fivarotana ny mpivarotra ao anatin'ny fotoana fohy. Mbola nanatitra fitaovana anaovana fanarenana ny bazary kely any Toamasina androany moa ny minisitry ny Angovo amin'ny anaran'ny fitondrana fanavaozana. Ankoatra ny simenta sy ny tafo nomena vola 10 tapitrisa ariary anarenana ny tsena ihany koa ireo mpivarotra ao an-toerana. Misy amin'ireo fanampiana no anarenana ny tsena ary misy ihany koa ny anampiana ireo mpivarotra ho ny minisitry ny Angovo tonga tany an-toerana. Nanolotra azo anampiana amin'ny fanarenana ao an-toerana ihany koa moa ny fikambanana Fimami androany. Zany hoe nagnatitra kakazo izahay ho fanampiana ireto mpiarabelona satria voan-kava zany mahatratra mba ho hanamavanana ny fahasahiranana izay mianjady. Mbola miantso ny fifanomezan-tanana avy amin'ireo mahalala tanana rehetra moa ny mpivarotra may tsena tao amin'ny bazary kely Toamasina raha ny nambaran'ny lehiben'ny tsena hatrany. Final stage our generation enam-roapolo sy arivo sabotsy 9 aogositra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Arahintsika mivantana eto amin'ny Real TV Madagascar. Real TV Madagascar, mieux que le meilleur. Mikasika iny ampifamaranana ny Our Generation enam-roapolo sy 2 arivo iny hatrany. Efa manomboka ny fisafidianan'ny mpankafy ireo mpifaninana mendrika hiaro ny voninahim-pirenena any Ouzbekistan ao anatin'ny fifaninanana iraisam-pirenena Our Generation enam-roapolo sy 2 arivo. Ao amin'ny pejin'ny Real TV Madagascar no ahafahana manatanteraka izany fifidianana izany. Efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny seho atolotra amin'ny famaranana moa amin'izao izy 5 mianadahy mpifaninana. Ny antsipirin'izay. Nanatanteraka ny atsapaka ho an'ny filaharana izay akatsihatra mandritra ny famaranana ny Our Generation enam-roapolo sy 2 arivo izy 5 mianadahy teny amin'ny lofta ho an'ny androany. Zazantsika rakizy dia anatanteraka ny atsapaka amin'ny filaharanareo hiakatsehatra amin'ny final stage amin'ny sabotsy hoito avy zao. Dia ny anaovantsika anazy ny hira voalohany aloha ty anaovantsika atsapaka ity dia mandeha tsirairay mandeha Jayady avy eo mandeha Malala dia mandeha Ismaila mandeha Toky dia mandeha Davila amin'le hira voalohany ny atsapaka izay. Dia zay mahazo dia manoratra ny anarany ny lohatenin-kirany eto. Ok? Mazava? Tao anatin'ny fitaintanana no nanaovana izy ireo ny atsapaka.
hafa moa ny filarana ho an'ny hira voalohany ho ataon'izy ireo sy ny hira faharoa izay hiakarany sehatra. Nanahoana izy tao rakizy? Tobotoboka be ny foko. Dia en plus koa mbola voalohany na hira voalohany na hira faharoa dia vao mahay matahotra. Ka le amaky sehatra dia matahotra be. Tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy. Tokony hoe tsisy matahotra satria izay no tena nojeren'ny tsara. Sady hojeren'ny public. Dia ny ankizy. Faly be satria izany hira farany satria rehefa mira loha dia mi-stress be dia aleoko fara mihitsy dia amin'izay mba afakafaka ny stress koa miry izy efatra. Dia avantage le mira farany efa voakihana daholo le ankizy rehetra dia piaro koa tia amina le zavatra navoakihana zareo rehefa mba tsy ho averiko tsony. Dia sady amin'izay za tsy stressé be. Faly be satria fahatelo foana tsy mampanina anao na maninona moa zany za efa iny eo dia tsy azoko vaina tsony. Tsy hitako izay mahatsara azy tsy maharatsy azy tsy haiko. Amin'izay efa mba hoe hitahitako koa le devoa le ankizy teo aloha dia mba manarina le anona koa manarina ny anahy koa za avy eo. Amin'ny hira voalohany faharoa dia amin'ny hira faharoa fahaefatra. Le hira voalohany atao le faharoa somary matahotra kely misy fitatenana kely fa le hira faharoa tsy dia manino. No tanterahana androany ihany koa moa ny filazina ny famerenana farany mialohan'ny hatrehana ny famaranana ho an-dranompitso efa von'izy ireo. Navezianao na inona loko ny pohira isika rehetra mpanaraka sisa no andrasan'izy dimy anadara ny nambarany. Manasantsika rehetra tonga dia pitso fa efa vonina be any me zavatra tsara anareo efa zao hitanareo zao dia manasantsika tena hoe ho tonga marina pitso amin'ny ray ora tolakandro ny fotoanantsika misaotra betsaka amin'ny fahatongavanareo. Efa vonina be zay dimy anadana mera tsara be ho anareo efa hitanareo afaranay hoe efa vonina be zay miandranareo zay. Vonina be zay fa miandry anareo sisa ny andrasana. Zay le final stage na World Generation 2026 tanterahana misabotsy avy zao manomboka amin'ny ray ora tolakandro dia manantena fahatongavanareo maro be izay dimy anadana satria manomana zavatra goavana be izay mbola tsara noho tamin'ny stage 1 stage 2 zavatra karakaraina eo ka manantena ny fahatongavanareo rehetrarehetra izay anohanana dimy anadana. Fa vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray tsy mbola voaloha tanteraka hatramin'izao ny karaman'ny coach Roro atao amin'ny Barea Tchan nanomboka tamin'ny volana Novambra 2024 raninambarany. Io no isan'ny antony alany teto Madagasikara ka nanazatra ny ekipan'ny Almerek any Soudan ahatra heritaona ny fifanarahana ary manomboka amin'ity volana Aogositra ity izy no anazatra io ekipa io raha ny fahampahafantarana nataony nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony tamin'ity androany ity. Leonardo André amparany, Ezekia Yermalala. Anazatra ny ekipan'ny Almerek ny Soudan manomboka izao ny mpanazatra ny Barea teo aloha miala rakotondrabe raha nambarany androany. Niteraka resabe le izy iny fa hatreto aloha zany zay izy iny mihitsy satria équipe ny réserve ny Almerek le izy. Raha ny tena marina hoe tsy réserve fa U23 dia nen'olona satria fa professionnel le izy équipe anankiray zay manao championnat hafa catégorie hafa mihitsy dia zay pilalao maratra avy maratra zany hoe karazana manao rééducation sy manao remise en forme no makato amin'le équipe aby. Fotoana io ahafahana mizatra ny ekipa hafa ankoatran'ito Madagasikara hoy coach Roro. Ny antony nanekeko azy dia mazava be
mba misy fotoana afahana misadapta amin'le fiainana any sy ny fomba fitondrana ny ekipa any zany hoe tsy de misy loatra ny pression am'izay fotoana zay satria manamboatra mpilalao hiakatra tsy ambony zany no tena zava-dehibe ny fifanarana treto aloha heritaona. Misy antony ihany koa no nandehanana anazatra ity ekipa ny ivelany ity ho ihany Coach Roro. Misy fotoana nangina dia misy fotoana tokony ilazana n'izy mbola manana ny karamako mbola tsy voalohany ny fédération nanomboka tamin'ny novembre 2024 hatramin'izao tsika miresaka zao. Ny andisany satria mamelo mbaty amanjanaka manana tokantrano mila mivelona dia mety ho anisa zany fa tsy hoe teny izay ihany fa le izy efa ao anatin'ny fanatanjahantena manana objectif dia manana misy tanjona enjena zavatra atao foana dia mba mety hoe tijery zavatra hafa koa fa anisan'izay. Ny fisian'ireo mpilalao malagasy milalao amin'ity club ity no nandresy lahatra ny club haka ny mpilalao malagasy ny mpanazatra gasy hoy Coach Roro. Ny marina dia nisy ny fenoasina sy Nicolas tena nanao zavatra be. Za anisany tamin'ny voalohany tsy nazoto na ho azy rolary ary zay mihitsy koa izy ny tamin'ny voalohany ny tenako mihitsy no nicontacteny zareo voalohany mpanazatra ny ekipa premier fotrany zay le fisalasalana tamin'izany fotoana zany mbola tany anatin'ny sanina tamin'izany fotoana zany dia rehefa ndresaka tamin'izy rolary dia nifampiresaka patsony sao dia manahirana fa saingy zao matory zareo miverina maketo amintsika dia nanao zavatra izy rolary dia resy lahatra ary zareo fa mahavita zavatra ny mpilalao malagasy profon'izany ny fandehanany Grégasy vao maly zareo ny ala teto Madagasikara miampiray indray zany ny mpilalao gasy milalao amin'ny ekipa premier io i Fenoasina dia Nicolas dia Grégasy. Amin'ity volana aogositra ity moa ny azo ity ekipa tantanany Ansodon ity Romiala Rakotondrabe araka ny nolazainy tamin'ny mpanao gazety Androany nandritra ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety. Hiditra ao anatin'ny pejy toka kosa indray ary sika izao. Manamba indray ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia ry zareo avy eo amin'ny Brilliant School arak'izay mahafianarana izay dia resaka manodidina izay fampianarana izay no resahantsika efa eto akaiky ny tale generaliny Monsieur Patrick miarabanao ary tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Miarabany miendra dia miarabantsika ihany koa mpanaraka ny tokantrano. Nitondra mpianatra mafatifaty kely ihany koa izy ato anatin'izao alina izao i Mity miarabany Mity ary. Miarabany miendra dia miarabany any tokantrano. Anomboantsika avy hatrany izay resadresaka izay inona ny vaovao nentinao ho an'ny mpanaraka antsika ho amin'ity alina ity. Misaotrapetraka ny miendra dia ny vaovao dia fanamafisana ny fanentanana ny ray aman-dreny ny amin'izao akatoky ny famaranana ny fisoratana anarana ho amin'ny fampidirana mpianatra ato amin'ny lycée Brilliant School izao ary ao anatin'izay ny vaovao goavana be ho an'ny ireo mbola tsy nalala dia efa teto tamin'ny farany hoe nisokatra ny lycée Brilliant School aneksa faefatra eny Akandrana so manandrainy zany zay dia fanentanana be dia be ny ray aman-dreny ho an'ny izay te ahita ny tsirony sy ny fahatsaran'izay lycée Brilliant School izay. Mariako ety ampiandohana fa ny lycée Brilliant School dia anisan'ny école tena manana maizy azy miendra na eo amin'ny tolotra omena izay na eo amin'ireo kalitao ny mpampianatra sy ny mpianatra mpiasina ihany koa. Hatramin'ny oviana moa zany ny izay fisoratana anarana izay Monsieur Patrick dia firy ihany koa misy ao anatin'izay Brilliant School izay. Ia tsara be le fanontaniana ny eo amin'ny lycée Brilliant School dia manomboka amin'ny préscolaire ka hatramin'ny classe de terminale ny département lycée zany ao anatin'izay préscolaire zay dia manomboka ny ankizy kely 3 taona miakatra zany ka hatramin'ny classe de terminale araka ny volazako teo ary ny mahakasika ny hoe roviana ny fiatran'ny fisoratana anarana dia nitoerana no mametsa anazy. Mariako ombenombeno fa ny ato amin'ny lycée Brilliant School anisan'ny teboka iray tena mampiavaka ny lycée Brilliant School dia eo amin'ny effectif na anisan'ny ankizy isaky ny salina tsy midrioko ary amafisiko fa ny ato aminay dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ihany no zakan'ny salle de classenay zany hoe
efa somary efa kelikely any zay toerana izay a ary tsy sasatra isika no manentana hoe raha tena tia hita anisan'ny école tsara anisan'izany ny lycée Brilliant School noho izany ao amin'ireo lycée Brilliant School na lycée Brilliant School Anjanahary io na lycée Brilliant School Anosizato Andrefana io na lycée Brilliant School Ivato Aéroport na lycée Brilliant School Ankanjana Soamanandrainy dia miazakazaka be izay fisoratana anarana izay. Ina ihany koa tena mampiavaka ny Brilliant School amin'ny ankapobeny. Ankoatran'ny effectif zany zay efa mamafisiko sy ny teneniko tedy hoe 20 ka hatramin'ny 20 ny mampiavaka antsika ihany koa eo amin'ny resaka résultat na ny voka-panadinana. Isika zao raha teo amin'ny valim-panadinana CPE dia 100% daholo ny valim-panadinana tamin'ny Brilliant School rehetra ary ny tena vaovao tena goavana sady ankasitrahana indrindra dia lycée Brilliant School lauréat tamin'ny CPE ho an'ny Cisco Modratrimo zany teo amin'ny centre d'examen ny Ivato Aéroport. Zany hoe ny ato amin'ny lycée Brilliant School zany raha mbola voka-panadinana dia afaka mirehare zay fa 100% foana zay ho an'ny CPE, ho an'ny BPC dia manodidina 80 à 90% zay dia toy izay ihany koa ny bac. Ny mampiavaka antsika ihany koa zany dia ny eo amin'ny fafehezana ny teny malagasy, teny frantsay ary ny teny anglisy. Totoafo isan'andro fampianaranay ny ankizy ny teny frantsay na tsy mahay ary ny zanako ao ka rehefa tonga mianatra tamin'ny lycée Brilliant School dia afaka mirehare ianao tapitra ny scolaire fa tsy maintsy miteny frantsay io zazy io ary toy izay ihany koa ny teny anglisy. Totoafo ny fampianarana ny teny anglisy vao manomboka ny année scolaire ary afaka mirehare zay fa tsy mihena mitaza eo amin'izay fampianarana teny frantsay sy teny anglisy zay ho an'ny mpianatra zay mianatra tamin'ny lycée Brilliant School. Ary ny fara moa zany dia ny fanaovana ankizy ny informatika ho an'ny ankizy rehetrarehetra. Eny ary itodika kely ataon'ny mitindray mahakasika izay ndry isan'ny mpianatra ao amin'ny Brilliant School, inona tena hoe tiavandry mianatra ao amin'ny sekoly io? J'aime Brilliant School parce que les professeurs sont gentils, ils expliquent bien la leçon. Chaque jour, j'apprends avec plaisir. Ahoana ihany koa fahitandriany hoe Brilliant School raha mitaha amin'ny sekoly hafa izay efa nianaranao tany aloha? Nous apprenons français, en anglais et en malgache. Nous faisons aussi des activités culturelles, sportives et éducatives. Ie, hitanareo amin'izany fa efa misosa tsara imity amin'ny teny frantsay. Iverina kely atao amin'ny Monsieur Patrick indray mahakasika ny hoe fanentanana ary efa mandeha be ihany koa ny fotoanantsika atao anatin'izao resatretsaka izao. Ia, misatrapetsaka mendra ety mpamaranana ary mialohan'izay ny teboka anankiray zay mialohan'ny anentanako imendra dia ny lycée Brilliant School dia misy karazana activité be dia be. Eo ny activité obligatoire zay tsy maintsy atao fa misy koa ny activité facultative zay ahafahan'ny ray aman-dreny misafidy zany tsy terena ray aman-dreny andefa ny zanany hitsangatsangana, tsy terena ny ray aman-dreny hanao match interclasse kanefa misy an'izay match interclasse zay eto anivon'ny sekoly. Misy ny voyage d'étude zay ray aman-dreny manana vola afaka mandefa ny zana manao voyage d'étude no mandeha manao voyage d'étude. Zany hoe raha fehezana ny zavatra nytenenina ny lycée Brilliant School dia sekoly feno mampianatsaraka ny tokony ho izy manana valim-panadinana ambony foana ary mampiteny ny ankizy rehetrarehetra ny teny frantsay sy ny teny anglisy ary anaovan'ny ankizy ihany koa ny informatika ary ny eo amin'ny isan'ny ankizy isaky ny salina dia afaka matokonareo ray aman-dreny fa tsy misy surnombre na hoe mihoatra ny ato amin'ny lycée Brilliant School. Eo anaty an'izay dia toerana efatra na ahitantsika ny lycée Brilliant School ry ray aman-dreny misy ny lycée Brilliant School eo Anjanahary Soavinandriana zany ambadiky ny Collège de France taloha eo amin'ny tany malalaka eo nareo no miroso kely dia misy plaque eo Institut supérieur lycée Brilliant School dia eo nareo no mitrofoka. Ny lycée Brilliant School faharoa dia lycée Brilliant School Anosizato Andrefana eo amin'ny station sel nareo no miakatra kely 100 mètres miala ny fokotany atokotany tsara
dia eo misy ny lycée Brian School Nosy Tandrefana. Ny lycée Brian School ivato aéroport kosa dia eo ambany kely hôtel Colonela eo andrahondry kely zany dia 100 metra miala ny arabe eo ny lycée Brian School ivato aéroport. Ary ny farany ho antsika rehetrarehetra zay eny Soamandrano sy ny manodidina dia misy ny lycée Brian School eo Akanjana zay ao anatin'ny enceinte-ny CFTP na centre de formation professionnelle centre de formation technique professionnelle Akanjana. Reo toerana efatsy reo ahitantsika ny lycée Brian School efa tena kely dia kely ny toerana noho izany tongava fa tsy hanenina ianareo. Fanentanana farany avy ato amin'ity ankoatra. Les enfants, venez découvrir Brian School. Si vous cherchez une école de qualité, de la préscolaire au lycée, avec un bon encadrement et une équipe qui accompagne chaque élève vers la réussite, nous serons très heureux de vous accueillir. Tapitra ny fotoanantsika mankasitraka anareo ny vahiny tato amin'ny fampahalalam-baovao. Ya, makasitraka miendra dia makasitraka ny mpanandrakiray zany tokatrano ihany koa. Êtes-vous en quête du meilleur tremplin pour l'avenir de
fampahalalam-baovao-tsika tamin'ity alina ity isorako hatrany ianao tsy sasaraka taminay atao anatin'izany mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny fampahalalam-baovao tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa indray veloma tompoko